Satria tokoa fetin'iray eo amin'ny rampitsoalady dia somary mananosarotra ny fitadiavana fanomezana ho an'ny dada raha oharina tamin'ny fikarakarana ny fetin'ireny samy manao izay ho afany nefa ny rehetra ao anatin'izany misy ny tranombarotra izay manolotra fanomezana manampy ihany koa amin'ny fikarohana fanomezana ao amin'izay fetin'iray izay. Amin'izao akatoky ny fetin'iray izao dia manao fihenam-bidiny ao amin'ny galeria ho fanomezana fahafahampon'ireo raim-pianakaviana sy hanampiana ireo izay mitady ho atao fanomezana. Maro araka izany ny tolotra azony maro isafidianina amin'ireo entana anivon'ny toeram-pivarotana ka isany ihany koa ny fihetsiketsehana miavaka izay ho hita eo anivon'ny toeram-pivarotana hanamariana ny fetin'iray. Misy fihenam-bidy foana atolotra dia ho an'ny fetin'iray misy promotion bebe zany atao anaty magasin. Dia misy ihany koa ny animation karazany ampifaninan'iray izay karakaraina tsy mizoma zao misy défilé ana mode homme, défilé ana high-tech atao anaty magasin. Eto zao tsika ao amin'ny rayon vin dia misy dégustation ana vin ho an'iray dia misy maro zany maro karazany fa dia tonga. Na dia atao hoe atao anatin'ny krizy azy isika amin'izao fotoana izao dia tsy mahasakana ny fety izany satria dia zava-dehibe amin'ny maro tokoa ny fahatsiarovana izany fety izany. Tena manana fa hoe rehefa mba misy zavatra atolotra azy vokatry ny fofotsiny izany dia izay fampisehoana fanaovana fitiavana zany. Maharam-pianakaviana azy mbola be lavitra ny atao ireny fianakaviana ny ataony amin'ny lafia dia mba hoe fisaorana azy fotsiny zany dia tsy maintsy mba tsarona hafa izy. Anisan'ny zavatra hanamarian'ny maro ny fety toy izao ny fanolorana fanomezana maro samihafa sy ireo karazana hetsika isan-karazany no porofony mahazava-dehibe ny raim-pianakaviana sy ny fanehom-pitiavana azy ireo.